Mandroso ny hetsika fanentana izay totosain'ny agence de marketing one to one mikasika ny fampahafantarana ny fisian'ny fihenam-bidy amin'ny tatin-jaza mitondra ny marika Huggies Dry Comfort. Efa mahatratra 420 ny isan'ireo hetsika fanentana totosain'ny one to one. Ifarana amin'ity farany volana ity izany hetsika fanentanana izany dao arahantsika ary ny mikasika izay. Tatin-jaza mitondra ny marika Huggies Dry Comfort efa arivo mahery no nizarain'ny agence marketing one to one nandritra ny hetsika fanentana misy 420 izay nitotosainy teto Andrenivohitra ary nanomboka ny 15 oktobra lasa teo. Efa ikatona ty hetsika fanentana ity ary nisafidiany one to one ny toeram-pitsaboana Maristops International etsy Avarado hanatanterana zany hetsika fanentanana zany. Araka ny fanazavana nomenanay nandritra ny fotoana dia tanjona ny ampahafantarinareo tombontsoa maro azo amin'ny alalan'ity hitatin-jaza vaovao ty izay afaka manamaina aingana ny amandona. Isan'ny hatefan'ny hetsika fanentana ireo renim-pianakaviana azy vehivavy mitondra voga ka nozaraina tatin-jaza maimaimpona miaraka amin'ny tapakila ahafahana mahazo fihenam-bidy. Araka ny fanampanazavana nomenanay dia mbola manana hatramin'ny faran'ity volana novambra ity ireo mpanjifa ahazona fihenam-bidy isaky ny manolotra tapakila fihenam-bidy any anivondreo toeram-pivarotana miara-miasa amin'ny agence one to one. Sendray tompoky lasy tompo avy ny masaka azona tolotra tamin'ity hariva ity hampatsivina nefa ianao fa hivoaka ho anao rapitsindray ny gazety mahery izay fividinao isaky ny azo maka manentana anao hividy izany eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Zay ry tompoky lasy tompo avy ny ela fa mametraka ny veloma tompoko.